Tsy afabela, isan'ireo sedra olana goavana ireo tantsaha nandritra izao fandalovany valanaretina coronavirus eto Madagasikara izao. Noho ireo fepetra tsy maintsy noraisiny, nanjary lasa nanano sarotra fitadiavana tsena. 800 vokatra raha ho an'ny ao amin'ny faritra Vakinakaratra no miakatra ho an'ny renivohiparitra sy miparitaka hatramin'ny faritra Analamanga. Tsy tapaka fitateram-bokatra, saingy mihena ny entana fanafatra ireo tsena raha ny fanazavana nentin'ireo tantsaha misehatra eo amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ity. Arak'izay hoe 800 ny vokatra izay miakatra makeny an-drenivohitra dia teo ny fahasarotana ara-pitaterana dia mbola nisy lafiny voka-dratsy ngeza ihany koa izay nifidin'ireo grande surface izay tsy afaka nandray ny vokatra anay izay tokony raisiny amin'ny ankapobeny. Ny vokatra azo araka ny voalaza teo dia rehefa mbo mampitondra entana makany amin'ny fivarotana dia ararotin'ny transporteur fois 2 fois 3. 570 sakafo malagasy no iantoan'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Amin'ny ankapobeny, mitohy ny asa famokarana nandritra ny fihiboana raha nitatitra voaray. Nanjary lasa olana indray ny fitahirizam-bokatra. Manatombo be ny tolotra ary saika tsy misy ny tinady. Izay hita nisy fiantraikany be dia be indrindra tamin'ny famarotana legioma. Anisan'ireo izay ny fikatohan'ny tsena sy ny tsy fisian'ny fiara mandeha. Eny na dia nisy ihany aza ireo fiara dia tena lafo ny foreka, betsaka ny entana simba sy namidy mora ka niteraka fahatihatoka goavana tamin'ny tantsaha izany. Eo amin'ny famokarana, miseho lany ny tsy fisian'ny anam-pamokarana, izany hoe ny masomboly sy ireo pitsopitso ny asan'ny tantsaha. Anton'izany ny tsy fahafana vezivezena an-drenivohitra sy ny tsy fahafana mamatsy any ambanivohitra. Anefa, hiditra amin'ny volo-yafitra sy volo-be, ahina ny taopambolena ho avy. Dia ohatra nisy olana kely teo amin'ny resaka masomboly, ohatra hoe fiakaran'ny vidiny, ny fahatongavan'ny ara-potoana any amin'ny toerana misy anay zany nisy olana ilay izy satria niakatra ny vidiny, fahatarana eo ankilan'izay koa. Dia ny zavatra mba iangavianay zany sy angatanay amin'ny tompon'andraikitra ao ambony eo dia mba hijeren'ny tantsaha amin'ny resaka aim-pamokarana sy fanamorana ny masomboly, ny fampianana ny fre io mba hidina. Faindondra raha ho an'ny fikambanan'ny tantsaha tantanam-pianakaviana na ny fifatà ny mahakasika izay anam-pamokarana sy tsena ary fitaterana izay. Ankehitriny, manokatra fifampiresahana amin'ireo mpiray miombon'antoka dia ny fanjakana mahefa sy ireo mpanohana ara-bola ny fifatà hikaroha-bahaolana mikasika izany.